Savorivory politika sy fifidianana ho avy mbola tsy tara raha iroso amin'ny dinika nasionaly. Io ilay fanambarany mpanohitra fa tsy azo antoka ny HCC manomboka indray ny tsy azo raisina. Krismasy MBS 2022 ampianoka anao anatin'ny fiderana maro loko. Manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy atonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasananao anarana vaovao hatramin'ny farany. Vaovao-ny politika avy hatrany efa lakilo sy fanairana ho an'ny mpitondra fanjakana ireny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka ireny. Mbola tsy tara raha iroso amin'ny dinika nasionaly takiany hery eto amin'ny firenena ny mpitondra ny ho avy ny Madagasikara sy ny fividianana ho avy no mila tsinjovina. Faneho-kevitra nentin'ny mpanaraka raharam-pirenena tafaresaka tamin'ny mpanao gazetina izany tamin'ity androany ity. Zavandrea Mahefa sy Andry Rakotomalala. Efa endrika ratsy eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara ireny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka ireny ho ny mpamakafaka raharam-pirenena Marc Ramiarjatovo. Tokony ho tonga saina ny mpitondra ho izy satria na izy samizy ao anatin'ny fitondrana aza efa tsy mifapatoky sy tsy mifankahazo intsony. Mikorotana ny fitantanana raharam-panjakana ary lasa kilalao ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny fisorohana ireny zava-nitranga ireny no antony antson'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ny amin'ny tokony irosona amin'ny dinika nasionaly ho ny fanazavana. Ary dia tena zany Marc Ramiarjatovo dia mbola manasana ireo fitondram-panjakana. Hitanareo zao ny olana sady vao nitranga teo tao anatin'ny tapabolana ny amin'ireny fisina antsoina hoe ny motion de censure ireny. Iveriko fa lakolosy manaitra nareo fitondram-panjakana ireny. Mba afahanareo mieritreritra fa na ny ao anatin'ny fanjakana ary amin'izao fotoana izao efa te hanova zavatra. Saingy ny ainga tamin'ireny no heverinareo fa lalana anankiray hanovana andrara dia heveriko fa tsy mahamenatra izany. Afaka miroso amin'izany ianareo mandray anjara tokoa satria lakolosy fanairana ho anareo fanjakana ireny. Mbola tsy tara raha naikikiondoha amin'ny rehetra ny mpitondra ankehitriny ho ihany ny fanazavana. Tompifidianana ny taona ho avy ka tsy maintsy ho tanteraina ny fikoanando nasionaly mba ahafahana misoroka sady ny korotana sy ny savorovoro mety iseho mialoha mandritra rahoria ny fifidianana. Tsy hoe akory fanongana mpanjakana ho anareo izay mpitondra amin'izao fotoana izao ny antony anaovantsika ny dinika nasionaly fa mba ahafahandrehetra ihany kosa mahazo antoka na ny vahoaka mpifidy na ireo izay hiara-iasa amintsika ireo partenaire technique et financier hiara-iasa amintsika ny amin'ny hoe madio mangarahara ary ekeny rehetra ny fifidianana izay ho atao. Dia tena tsy maintsy miroso amin'izay tsika ry havana mba hahafahandrehetra manana fitonitsaina mialoha mandritra ary aoriana fifidianana. Tsy atahorana akory ny amin'izany satria raha ny tena marina ke amin'ireo fitondram-panjakana be dia be no miresaka aminay dia miteny amin'ny hoe izahay mihitsy ny tokony nanao izay mihitsy ny tokony hitarika saingy misy an'ireo tsindry maro samihafa any ambadika any izay tsy ahafahan'ny sasamihetsika. Tsy mitsahatra ny miantson'ny fanjakana foibe iroso amin'izay fikoanando nasionaly izay arak'izany Marc Ramiarjatovo. Efa samy resy lahatra ny amin'izany avokoa mantsy izy ny hery velona rehetra misy eto Madagasikara eny fa na ireo hampiara-mombonantoka avy any ivelany aza. Manoloana ny fandavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC ny fangatang-hevitra nataon'ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana dia nilaza ny RMDM androany fa manamarina ny fanambarany mpanohitra hatramin'izay io fa tsy azo antoka ny HCC voatery miaro ny tombotsoan'ny olombitsy izy ireo noho ny fametrahana azy efa hita fa tsy ara-drariny sy tsy araka ny tokony ho izy amin'ny mampitsara tsy azo ivalozana azy. Asin'Andria Malala sy Taiziniana. Manomboka indray ny tsy azo raisiny HCC ho ny fanehoan-kevitry ny maro taoriany ny fandavan'izy ireo ny fakan-kevitra nataon'ny HCDDED momba ny fitsabana ndraikitra nataon'ny filoham-pirenena tao amin'ny rafitra mpanao lalàna. Fa izay indray mahita fa hoe eny tsy azo raisina any aminareo igny fa azo raisina igny any amin'ny fony vahoaka, azo raisina igny amin'ny fiainan'ny firenena, azo raisina amin'ny tanàna misy antsika ety. Ka raha ianareo izay farany nantenaina hanaraka antsakany sy andavany ho sarotiny amin'ny lalam-panorenana no manao zavatra ohatran'ireny, mamoaka zavatra ohatran'ireny. Zay ny efa nanakianana ny teo aloha, mbola hidiranareo koa ankehitriny.
ahoana ny hazon'olo antoka sy toky ianareo ny tsara fifidianana amin'ny manaraka eo. Mazava zany fa na iza hitory amin'ny mety ho lesoka tsy fahatomombanana eo anivony fikarakarana ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy eo dia fa miomana fa reny ny valideny. Tsisy fitoriana ho azo raisina androm-panjakana ary tsy azo raisina ko voina olon-tsotra reny ho raisiny ny fitorianao. Dikan'izay zany ny ACC io zany dia ACC hanomevahana ny tondra misy ankehitriny fa tsy ACC hiaro ny lalam-panorenana malagasy. Pirofo zao fa tsy maleo tena ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho iatrany ity filoha-hevitry ny RMDM ity. Efa nambaran'ny mpanohitra hatramin'izay zany ka io fa miala ny sarotavany ACC ka hita mibaribary ny fitolonganany. Marina zany tsy hoe izahay ato anatin'ny RMDM ihany mahita an'izany fa ny olona rehetra mahita an'izany satria nisy olom-bavam-bahoaka nantsoina tany amin'ny arena niaraka tamin'ny filohan'ilay anterimiram-pirenena sy filohan'ny repoblika. Aizany lalàna tokony hamaritra an'izany. Fatatsika zany fa zava-paty ao anatin'ny lalam-panorenantsika. Zay ny noentina teo amin'ny ACC. Zay ny natoran'ny ACC zay zavatra zay. Hoe ireto misy trangan-javatra tsy mety dirina ny fijerin'ny ACC na ny fandikan'ny ACC an'ity tsy azo raisina izy. Satria izay zavatra zay mihitsy no nahatonga an'ilay fijanona an'ilay hetaheta ny hafanampo ilay solom-bavam-bahoaka. Iarahantsika mahita, iarahantsika mahalala fa tokony andraikitra ho ahy ny amin'izao zavatra zao dia ny filohan'ny repoblika. Mitsabaka koa ny filohan'ny repoblika ao anatin'ilay ACC. Nefa fitsarana tokony hanana fahaleovan-tena ny fitsarana eto amintsika fa tsy mahaleo tena izy zao. Zao ny pirofo fa tsy mahaleo tena izy. Ny tranga tahaka izao no mahatonga ny mpanohitra tariha ny filoha Marc Ravalomanana hitaky ny fikaonan-doham-pirenena mialohan'ny fifidianana satria efa hita fa mitongilana any ampitondra avokoa ireo mpikambana ao anatin'ny ACC sy ny CENI izay rafitra ikirakira ny fifidianana ka tsy antoka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ka ahina hiteraka korotana ao aorian'ny fifidianana. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany na dia mbola tsy tapitra tanteraka aza ny fanavaozana ny lisam-pifidianana ary mbola vitsy ny olom-pirenena no voasoratra anarana dia toerana maro no efa tsy ahitana agent recenseur intsony amin'izao fotoana. Raha ny vaovao azy dia tsy nahazo ny tampi-karamany ny ankamaroan'izy ireo ka nampitsahatra ny asa izay nanirahana azy ireo. Germaine Mejanary sy Mathieu Princy no mitatitra izay vaovao izay. Mbola 9% no tany favitany fanavaozana ny lisam-pifidianana ho an'ny mponina Arivony Mamo. Raha ny loharanom-baovao maro-potitra dia tsy misy intsony ny agent recenseur amin'ny teti-tokantrano. Betsaka amin'izy ireo no tsy nandray ny tampi-karamany ka voaterina najanona ny asa raha ny voalaza ny loharanom-baovao io. Mbola misy amin'ireo mponina no tsy nisoratra anarana hatramin'izao. Zany nakany amin'ny fokotany, zany tonga dia zany nakany amin'ny fokotany. Mbola tsy tafasoratra. Tsy nanatona ny fokotany sa hoe miandreny agent recenseur tsisy agent recenseur mandalo mihitsy hoe terina ary? Tsisy fa tokony anatona fokotany. Tokony anatona fokotany hoe? Dia ianao hoe inona mahatonga anao hoe tsy manatona any amin'ny fokotany mihitsy zany hoe mbola tsy tafiditra hatramin'izao? Natona anazy tafiditra tany zao le fotoana mbola tsy nisy mihitsy fa niasa foana. Mbola tsy nisoratra. Manino se tsy nisoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana? Mbola sahirana amin'ny asa, mbola ao anatin'ny kiatsa zao. Dia mbola ho avy, mbola hisoratra fa mbola sahirana kely ana-tsaha zao, mbola niorana tsy nararotana. Tany aminareo efa nisy amin'le reny mpanisam-pifidy reny tonga tany aminareo sa hoe manatona any amin'ny fokotany ianareo? Zay manatona any amin'ny fokotany tsy nakaiky anay kilam-baravarana. Ho an'ireo izay nisoratra anarana kosa dia miantso ireo malagasy mpiray tanindrazana aminy mba hisoratra anarana sy hiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Antoko ny fiainana ho avy ny fifidianana hoy izy ireo ka tsy tokony ho atao ambany zavatra. Za zao isan'ny tsy tratra tao an-trano mihitsy dia nakena miboroboko tany. Inona ny tena hitanao hoe mazava-dehibe an'le hoe fidirana ao anatin'ny lisam-pifidianana? Ahafahanao miaro ny zoanao, mba hanananao ny zoanao
malagasy ianao zany amin'ny fividianana. Zava-dehibe ho antsika rehetra satria hifidika zany hifidy zava-dehibe antsika Madagasikara. Mahazava-dehibe an'izy mba manana safidinao tsara ianao amin'izay fa tsy satria ianao mafeno taona anao a dia mba efa olo dehibe koa zany e dia mba manana safidy tsara ianao zany. Mety ny mifidy amin'ny mahafeno 20 taona anao manana ny zoanao ianao satria ianao efa feno taona manana ny safidy. Tsy misy ny fanentanana ny olom-pirenena ho hiatrany ny fanazavana ka isan'ny antony mahatonga ny olona ho ivariana manoloana ity fanavozana ny lisam-pifidianana ity. Fanentanana ve ataony fokontany? Mbola tsy dia nisy loha teo e. Mbola tsy nisy loha zao fa zay ho avy zao tsy fantako. Mbola tsy nisy fanentanana mihitsy loha zao fa zay vao avy ny tsy fantako. Neny moa zao izy mipetraka? Za any Atsimo be lavitra be any. Any Atsimon'Ampahamanga. Ny tao amin'ny komina Arivonimamy no nahitana tranga tahaka izany. Saingy inona fa betsaka ny tranga tahaka izany manerana ny nosy. Ny tsy fahatanterahany iseniny asany no nahatonga ity voamera maneho tena misahana ny fifidianana ity. Anitatra ny fotoana anaovan'ny refonta hatramin'ny volana janoary indray. Tsy mendrika ny malagasy intsony ny fitondrana mijoro ankehitriny ho ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany amin'ny alalan'ny fividianana madio sy mangarahara hialohavan'ny fifampiresahana sy fifampidinian'ny rehetra no ahafahana mivoaka anatin'izao krizy lalina izao. Sary sy rindran-tsary ny Mano Randria Malala. Mitana ny sain'ny mpanara-baovao hatramin'izao ny fotodrafitra Salalambe Mikodana ataon'ny fitondram-panjakana miainga ny talata volon'ondry izay vao nanokanana vato fototra andro maro lasa izay. Tsy fahaizana na tsy firarahina tsotro izao no ataon'ny mpitondra izay manao kiry-biby manatanteraka izany kanefa sady tsy laram-pahamehana no miteraka olana amin'ireo mpona voakasiky ny tetikasa. Manentsy tadiny amin'ny fitaranana izy ireo kanefa tsy maka ny hevitry ny mponina akory. Marobe ny asa tsy vita tazany potsiny ato amin'ny firenena toy ny lalana potika kanefa ny amin'ny tsy mamaika trano no hiazakazahana. Inona ny hazakazahana nakany amin'le kopy 26 farany teo raha tsy hanaja ny tontolo iainana. Nanomboka tamin'ny 2004 rehefa manao zavatra ataoko mba teknisianina indray matoa minisitra hoe mila ny hoe étude d'impact d'environnemental. Ireo tantsara eo na misy hôpitaly ary atao na barazy kelikely dia efa fantany zany avory aloha izy hoe aiza ny maka vato, aiza ny maka fasika, aiza ny tany ho simba. Resaka école zany zay le hoe mbola tokony asehoan'ny olona aloha ny étude d'impact environnemental satria zavatra autoroute zany betsaka ny zavatra ho simba ao. Mandalo anao ny Zorobe, Ambatondrazaka sy lalana rehetrarehetra. Tokony misy aloha fivoriana isaky ny commune, avy eo koa mbola isy fivoriana ny isaky ny distrika eken'ny olona rehetra hoe tiany etaeta, tiany atao. Firenena kere any Kongo, kere any Atsimo, ny vola mety tsy ho ampy fividiana dia hoe tena iry zany tena maika ve nanaovana ny autoroute io. Ina raha tsara eo aloha ny RND, ny volan'ny fiera tsy hita nakaiza, ny lalana route nationale nefa miporo any Toamasina na tsaraina aloha iny. Amboary koa ny RN3 makany any Zorobe iny. Impolo taona tsy aoriana azony Madagasikara ny fahaleovantenany tsy tantaratra natao hoe fampandrosoana ho ihan'ny fanazavana. Ny vahiny no mahazo vany ato amin'ny firenena tsy magaga raha lefy ny maha izy azy ny malagasy. Asa masina io fampandrosoana ny firenena ara-gouverne la société, zany hoe fahaizanao mandrindra ny fiarahamonina sy fampandrosoana dia efa miomana anao fa tsy hitovy hevitra aminao daholo ny olona, tsy maintsy misy opposition. Dia zay no alamina sy tantanana fa tsy le hoe eto tonga anao sasana anao politika dia andeha angorokarena hitsokombakomba amin'ireo mpanjanatany amin'ny endriny vaovao dia ny gasy tsy mandroso fa ohatran'ny vahiny ihany mandroso. 80 taona zay nampaleo tenatsikany dia any amin'ny larana firy ny misy atsika. Tokony andray andraikitra, andray adidy amin'izay tsika rehetra amin'ity Madagasikara ty fa sady mahamenatra mampalahelo ny hoe ino foa moa raha ataonareo Madagasikara ao na leçon ka raha tsisy raha mandeha, tsisy raha ino. Tsy mendrika ny malagasy intsony izao zava-misy izao. Mila faizina amin'ny alalan'ny fividianana ny mpitondra fanjakana
tokony atao mazava ny fitsipidalao mba teny hipetraka ny mangarahara sy ny fahamarinana hialoava ny fifampiresahana eo amin'ireo elovelona rehetra na ara ekônômia na ara demokrasia na araka hoe fifandraisana samy misy ao anaty fitondrana sy fifandraisana koa ny amin'ny fitondrana sy aty amin'ny mpanotra de hita hoe tena latsaka ny notin'izao fitondrana izao ka zay amin'ny tonga amin'le teniko te zany tokony efa anomanomana fanaovam-belona amin'ny fitondrana amin'ny fomba mihaja amin'ny fomba tsisy kotabataba ny mpitondra ankehitriny mba tsy fanomezantsiny de zay lalan'izay tsy misy afa-tsy hoe fanaovana fifidianana madio ny fifidianana madio nefa tsy ho tonga amin'izay raha tsy enona ny hevitry ny rehetrarehetra pejiny sosialy manao antso avy amin'ny tokony hijereny fanjakana manokana ny olana atreny mponina ambanivohitra ny bentanàna Anarivonimamo raha ho any ity community mansy dia anjakany ny alabory sy alatromby tanteraka ny any an-toerana ny fantrana no mitarika izany hoy ny fanazavana tany an-toerana Germaine Menjanary sy Mathieu Prince. Alatromby, vakitrano, alabokatra eny an-tsaha manjaka avokoa amin'ny commune Arivonimamo amin'izao fotoana izao. Miezaka miasa ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana saingy tsy mahasana ny asa akaiky ny fahavaratra hoy kosa ny ben'ny tanàna ao amin'ity commune ity ka isan'ny antony mampirongatra izany sahirana ny vahoaka efa sahirana ny vahoaka mandavataona fa tonga ao anatin'le vanim-potoana sala am'izao zany hoe mbola tsisy vokatra miakatra zany izy ankehitriny fa mbola eny an-tsaha avokoa ny vokatra ny fambolena de sahirana ny vahoaka dia mitady hanina hoanina ry zareo dia tsy maintsy mikaroka ny hevitra ao ny alabotry fa tonga hatrany amin'ny vakitrano sy ny alatromby ny omby no tena arena ho an'ny malagasy matetika ny alatromby misy eto Arivonimamo any amin'ny commune manodididina any ankoatra ny alabotry dia manampitrotraka ny fahorian'ny mponina ao amin'ny commune io ihany koa ny faratsindalana fambolena sy fiompiana nefa no tena fotom-pivelomana ny mponina. Ny olana sedrainy voalohany aloha dia ny masomboly tsy mamenatra milazan'izany satria niakatra be ny vidina masomboly vokatry ny fiakaran'ny vidina solika sy ny karazany dia niakatra ny vidina masomboly dia tsy ny rehetrarehetra no maharaka an'izay vidina masomboly izay. Eo ihany koa rehefa mamokatra ny tantsaha dia mila lalana izy amoahany ny vokatra miakatra aty an-drenivohitra. Tsara manamarika fa ny vokatra eto Arivonimamo dia miparitaka hatrany amin'ny faritany any raha tsy teny afa-tsy ohatra hoe Tomasina sy Mazenga ohatra dia vokatra avy ety Arivonimamo avokoa ny mamatsy ny any zany maro moa zany fa tsy hoe ny rehetrarehetra zay any dia hoe avy eto avokoa fa maro ny vokatra zany avy ety fa io resaka lalana io zany tena manano sarotra amin'ny vahoaka any ka miakatra amin'ny vidim-bokatra vao tonga any amin'ilay toerana amarotana ny entana tsy maharaka ny sarany ny vidiny vao tonga any amin'ny famarotana azy any amin'ny tsenam-barotra zany ny vokatra dia maro ny tantsaha miravoravo tanana alohan'izy ireo aza mifindra monina ny Antananarivo nefa tonga ny Antananarivo zavatra hafa indray ny miandry azy any sanatria ny resaka tonga 4 mihitsy ny sasany. Saika isan'andro no andrenesana alabotry mitranga eny anivo ny fiarahamonina ho hatrany ny nambarany raha toka isan-kerinandro no andrenesana alatromby ao amin'ity commune ity. Miantso ny fitondram-panjakana arak'izany ny tenany mba hijery akaiky ny fahoriana mahazo ny mponina ambanivohitra indrindra fa io tsy fandriam-pahalemana io. Vaovaon'ny fampianarana tsy azo antoka zato isan-jato ny hoavin'ny tanora malagasy mahavita fianarana eto Madagasikara. Maro amin'izy ireny no manam-pahaizana ary nahavita fianarana ambony saingy ny olana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena eto amintsika no sakana tsy ahafahan'izy ireo mampiatra izany. Manampitrotraka ny tsy fampiny asa eto Madagasikara tsy ny rehetra ihany koa anefa no manana fahafahana mandeha mitady asa any ivelany. Fanadihadiana ny Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Saika isan-taona no mamoaka mpianatra mahavita fianarana ny université maro eto Madagasikara na izany miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Malaza manana olona manam-pahaizana i Madagasikara, hasaingy ny olana ho ireo tanora navita fianarana ireo ny tsy fisinasa eto amintsika ka zary lasa manao izay azahoana vola sy velomany sisany tanora. Tanora malagasy dia malaza manam-pahaizana. Fa ina moa zany ny olana eto Madagasikara ny main d'œuvre bon marché. Main d'œuvre bon marché zany ianao karaha main'ny olona mora nefa ny fahaizanao ambony. Dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba ampisy izay création de travail ho an'ny nouveau diplômé izay ohatry ny mamorona karazana industrie vaovao mihitsy voaka ny ivelan-Antananarivo, surtout ny amin'ny resaka agronomie, surtout eto Madagasikara manana terre cultivable be tsika eto Madagasikara fa maninona lasa sous-exploité. Imaginenareo hoe ny tatsandray no mividy vary lafo. Be da be zao ny agronome ao Akatso mivoaka. Aiza reny ankizy reny zany ny ankabeazan'ireny amin'izao. Ka any zany tokony ivelarantsika ny élevage sy ny agriculture. Misy amin'ireo tanora navita fianarana ireo no miezaka mitady asa ny ivelany noho izay tsy fisinasa eto Madagasikara izay. Tsy ny rehetra nefa no afaka manao izany noho ny sakana maro samihafa toy ny fahazahoana visa izay lafo dia lafo eto amintsika raha ny fanazavana nentina fikambanana iray hamanofana ireo ankizy mitady asa any ivelany. Tena sakana maro fa ny tena olana lehibe dia ny resaka visa. Satria mahatratra 17 millions de francs latsaka kely eo ny visa any ankizy satria visa indroa 3 mois dia zay vao maka le 3 ans izy na 4 ans. Dia izay mahalafo be azy. Isika zany no lafo indrindra raha mihoatra amin'ny Maurice zao dia tena mora dia mora. Tsy voatery asa manolona foana kosa nefa vao afaka miasa sy misitraka izany hiavalika sasara nanoratovina izany ho ihany ny fanazavana nentina mpampianatra iray. Azo atao tsara ny manangana ny antena saingy sakana mipetraka ho an'ireo tanora trany ny tsy fisian'ny toana arabola. Dia ambolena sy ampianarina ny ankizy izany antsoina hoe famoronana asa zany ary io ny problème. Satria mazakazaka ny ankizy zany miasa ny amin'ny orinasa fa tsy tena vonona intsony eto Madagasikara hamoronasa ho azy. Kanefa heverina fa ny fiaingana amin'ny zavatra kely. Io ataontsika hoe petit à petit, démarrer à petite chose na amin'ny teny anglisme step by step. Dia tena ilaina zany hoe tsy andrasana vola be akory ny famoronana asa zay vao iainga fa zay kely ampelantananao zany dia tokony ampiasaina mba hahazahoanao manatratra ny tanjonao. Ny faharoa ny tsy fahampino ny fanampino famatsim-bola moa zany tena marina. Be dia be ny tanora eto Madagasikara izay manana projet natetika asa fa saingy izao mampalahelo mijanona fotsiny amin'ny eritreritra sy ny fanoratana fa sahirana mitady famatsim-bola na dia eo ary ny banky eo ireo microfinance maro samihafa dia indraindray atao tsy mahazo izay famatsim-bola izay ny ankizy noho ny olana ary ekonomika ny olana eo fiatrehana tanteraka an'izany projet-n'izany. Tanora misa 300 navita fianarana avy amin'ny Université SCAM mono ny sitraka diplôma sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy atetsy Ivato androany izay nisafidy manokana ny lalam-piofanana momba ny fitantanana. Navoaka androany atetsy ampitatafika ihany koa ireo mpianatra niofana momba ny asa ny Tatsambo izay nokarakarain'ny ONG ny Hoaviko. Na tsy ary manokana ireo mpianatry ny EPP androany bentanana Alasora sy ny mpiara-miasa aminy ankizy 4 no nisitraka fanampiana avy tamin'ny komina Alasora izay hetsika fanaony isan-taona. Asin'Andria Malala sy Taiziniana. Ankizy 4 izay mpianatra ao amin'ny EPP rehetra ao amin'ny komina Alasora no nisitraka fanomezana avy amin'ny bentanana izay lany tamin'ny anarany Antokotima sy ny mpiara-miasa aminy. Tsy nanavana na iza na iza fa samy nahazo io fanomezana io avokoa ny ankizy rehetra. Tahaka ny isan-taona ny mpanolontsaina ao amin'ny komina Alasora sy ny bentanana moa zany dia manana ny tetikasa atao hoe Noely mizara fifaliana. Noely zao andron'ny ankizy dia ezahana ny hanomezana fifaliana ireo ankizy izay mianatra ety amin'ny sekolim-panjakana. Misy 12 moa zany ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra ety amin'ny komina Alasora ary eo amin'ny 4,000 eo ny isan'ny mpianatra ao anatin'izany sekoly zany dia fizarana kilalao ho an'ireo ankizy ireo zany no natao androany ary izany hetsika zany moa zany dia natao indrindra mba hanomezana fifaliana ireo ray aman-dreny sy indrindrindrindra ireo ankizy izay mianatra ety amin'ny sekolim-panjakana itony. Ny arabola dia ny komina Alasora iray manontolo
araka ny budget zay nolanininy teo anivon'ny mpanolotsaina moa zany a tamin'ny heritaona ho an'ity taona 2024 ity no nazahoana nanao izao hetsika izao a izay mitotaly hatrany amin'ny 20 millions d'ariary. Amin'izao akatoky ny fety izao dia nitondra ny anjara biriky ho an'ireo sahirana sy ankizy mpianatra ihany koa Ramatoa Arlette Ramarson mpitsara iraisam-pirenena sy ireo ekipa miaraka aminy ao anatin'ny antoko MMV na ny antoko manangana Madagasikara vaovao. Ankizy mpianatra sy ray aman-dreny misy 150 tao amin'ny EPP Mandrosoa no nisitraka fanampiana toy ny akanjo, kilalao ary ny maro hafa. Nisy ny afatrana ataon'ny Ramatoa Arlette Ramarson ho an'ny vahoaka malagasy nandritra izany. Miantso ny malagasy rehetra fa indrindra ny mpitondra tsy hanao kolokolo intsony Ramatoa Arlette Ramarson izay antony iray mahatonga ny firenena latsaka ankaterena tahaka izao raminambarany. Famirongatra izay tsy izy ny fidorohana zava-mahadomelina amin'ny komina Lasora amin'izao fotoana izao. Ranambarany ben'ny tanàna tao an-toerana vokatry ny tsy fisinasa no tena antony mampirongatra izany raha ny fanazavana. Vokatry ny tsy fisinasa dia mirongatra izay tsy izy ny fifohana rongony ao amin'ny komina Lasora. Efa misy ihany ezaka ataon'ny komina amin'ny fanampiana ireo tanora saingy tsy mahasoroka io fidorohana zava-mahadomelina io izany. Hatreto dia mbola rongony toy ny mahazatra no tratra fohan'ireo tanora fa tsy mbola misy ireny zava-mahadomelina mahery vaika avy any ivelany ireny. Manoloana izany dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. PDB ireo tanora izay tsy anasa ary miroborobo ny fifohana zava-mahadomelina, misy ny fitaraina ny mpiara-monina amin'ny fahasomban'ireo tanora ireo satria ao aorian'ny fahavitana izy ireo ny baka matetika zany misy ny tsy fahampiana ara-bola eo amin'ny ray aman-dreny amin'ny fanohizana ny fianarana dia tena lasa olana ho an'ny fiaraha-monina ireo tanora ireo satria tena tsy misy atao izy ireo ary lasa any amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Efa miezaka moa ny eo anivon'ny mpitandro filaminana mba manao izay azony atao amin'ny fahamongorana izany. Nefa ihany koa izay atao amin'ny komina Lasora dia miezaka hatrany mitady izay hoe mety mba ahazoana mitaiza ireo zaza ireo. Mifangaro le izy, ny ankabetsahany aloha dia tena hoe le rongony gasy reny no tratran'ny mpitandron'ny filaminana matetika. Ary izy ireny moa zany tena hoe angambany reny mora dia reny tena dorohan'le ankizy sy le tanora fa lay resaka roro sy ny resaka cocaïne moa iny zavatra efa tena hoe mahery vaika ary zavatra hafa mihitsiny. Iny aloha zany mbola tsy dia tena ahitana tranga loatra ety amin'ny commune. Ankoatr'izay dia nidina ambany dia ambany koa ny fahefa-mividin'ny mponina ao an-toerana tahaka ny iainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Mbola manamafy izany koa ny afetsoko ny jirama izay mampitombo ny fahasorenana ny mponina. Betsaka ireo olona izay mitaraina ny amin'ny fisian'ny alabotry amin'ireo fokontany maro atao anatin'ny komina Lasora. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fahampian'ny tanjaka ny herin'ny jirama sy ny délestage maro samihafa izay atao hoe tena lasa iainana amin'ny andavanandro ety amin'ny komina, indrindra moa rehefa avy ny orana dia tena misy matetika ny fahatapahan-jiro. Manginy fotsiny ireo olona izay manao atao hoe fangatahana eo anivon'ny jirama apiditra jiro any an-tranony efa ho 3 taona efa taona mbola tsy tafiditra foana ary anisan'izany ao anatin'izany ohatra hoe misy ny sekolim-panjakana izay efa ao anatin'ny 2 taona mbola tsy mahazo ihany ny valin'ny fangatahana na dia atao aza hoe efa voaloha daholo ny eo anivon'ny jirama. Ny rano tena mampijaly ny eo amin'ny fokotany Lasora, any amin'ny fokotany Ambohitromby, any amin'ny fokotany ambonimbonina Lasora any ary misy ihany koa noho ny tsy fahatomombanana ilay foto-drafitr'asan'ny jirama izay napetraka farany teo teny amin'ny station eny Akadindratombo dia misy ny fahatapahana matetika aty amin'itony fokotany Apaibato itony satria avy any no miainga ny rano dia tena lasa olana be. Misy ny fahatapahana matetika izay tena mampitaraina ny mponina zany. Tsy ny mponina ao Lasora irery ihany no mizaka izany rehetra izany fa ny malagasy tsy vaky volo rehetra mihitsy no voatery mibaby izany rehetra izany.
tsy misy afa-tsy ny fahaizany mpitondra irery any no anton'izany rehetra izany ka mila mailo ny malagasy tsy ankanavaka ahifidy amin'ny taona 2024 mba tsy ho voarebirebiny makety sy ny fampanantenana pokaty intsony ahafahana manavitra marina ny firenena. Tandindondoza ny fahasalamana manoloana ny rivotra maloto ny fiparitany valanaretina sy ny faky eto amintsika amin'izao fotoana izao lasibatra amin'izany avokoa ny iskajy taona rehetra indrindra ny zaza sy ny ankizy mampatsiahy ny mpitsabo fa mila soroana ny fanaovana dokotera teny hialana amin'ny mety fahasarotana fanadiadiana. Miaina anaty rivotra maloto isika eto Madagasikara mihoatra lavitra noho ny fenitra napetraky ny sampandra rairaisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS izany. Vokatry ny fahalotondrivotra avokoa ny karazana aretina maro sy ny fahafatesana aloloatra. Raha ny tarimarika nivoaka ny 12 isanjato ny fahafatesana aloloatra ao Anosy dia vokatry ny fahalotondrivotra. Ny zaza sy ny ankizy no tela lasibatra ao anatin'izany hoy ny mpitsabo. Fahaloton'ny rivotra iainantsika amin'izao fotoana aloha dia tsy mainky misy anona foana izy fiatraikany indrindrindrindra eo amin'ny olona ratsy ny tratrany. Ny ao amin'ny zazakely mety mikoaka foana izy. Eo amin'ny olona alergia mety lasa sepitra izy. Eo koa ny mahatonga hoe mikoaka dia lasa misy fahaseporana ilay olona satria miaina amin'iny loto iny. Miaina amin'ny loto ny olona. Eo moa ny izao fanaovan'ny olona briky izao. Iny izao dia anisan'ny mitarika an'izay ankoatra ny fako moa. Antony iray lehibe mitarika aretina maro ny fiparitany fako etsy sy aroa. Miaina anaty fofona maimbo sy tanàna maloto ny tokantrano maro. Isan'izany ny Tsanosy-Patrana. Lasa fianakaviana mihitsy ireo lalitra sy voalavo. Mifandimbo marary avokoa eto ny ankizy sy ny lehibe. Tsy mahatsabo teny intsony anefa manoloana ny fahasahiranana. Tena manimbo amin'ny fahasalamana mihitsy sady manimbo amin'ny fitadiavanay. Fa tsy izay mivarotra zezika amin'ny teo zao fivarotanay tetsy. Dia lasa nanariny zareo faky dia lasa mifindra aty zay. Tena maimbo be tsy ilay tsy iainana mihitsy dia be lalitra be. Lasa mikoaka daholo zao ilay ankizy miverina mikoaka daholo. Voalavo be dia be ny biby fiompinay maty daholo mihitsy amin'ilay voalavo. Nefa izay manana ankizy majinika dia raha anao pozim-boalavo izay ka raha ho an'ny ankizy dia manahoana kokoa no toerana misy anao. Vola izao tena tsisy mihitsy nefa ny ankizy marary daholo izay mba hoe iangaviana izany mba hisy hijery izay fa tsy dia ohatran'ireny vatoko boribory tsangan'olona fotsiny izany izay neto fa tsy mba olombelona mitovy endry zareo. Tsy mahatsabo tena satria tsisy ny vola. Ataonay dokotera tena evikevoka fotsiny ataonay izao. Mafy be sa zay hoe asorony aty dia anampy an'ireny matoritory an-dalana ireny ngamba ny tena tiandry zareo atao. Fa amin'ny alina tsisy atoriana. Mbola misy tômôbilina migodona mafy be izany koa amin'ny alina. Amin'ny sasakalina izany tonga dia midoboka be mihitsy dia mivadi-po. Anatin'ny volinandro fety isika amin'izao fotoana izao, mitobaka eny an-tsena avokoa ireo sakafo maro. Mila mitandrina ny rehetra eo anatrehan'izany mba tsy tera-doza ho an'ny fahasalamana. Mila lanjalanjana ihany koa ny fihinanana sakafo matavy sy be loatra hoy ny mpitsabo. Jerevy tsara ny daty rehefa mividy entana izany satria misy sasany ohatrany misy eny an-dalandalana eny efa akaiky lany daty ireny no amidiny eo. Jerevy ny daty dia aza mividividy foana zavatra atahorana hoe tsy ara-pahasalamana. Eo amin'ny fanaovana sakafo indray tsika mitandremo ny fihinanana menaka be loatra alohantsika amin'ny antonony ihany ny sakafo izay hohanina dia sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany, ny legioma isan-karazany. Eo koa tsika rehefa fety manao mayonnaise. Aleo izy ireny tena ara-pahasalamana tsara miditra any anaty vata fampangatsiahana izy mandra-pihina antsika azy. Raha tsy izany tonga iny mahatonga mivalana sy mandomo mampiditra hopitaly indraindray mitarika any amin'ny fahafatesana. Eo koa ny hazan-dranomasina. Ny hazan-dranomasina rehetrarehetra izany tokony hiditra vata fampangatsiahana fa tsy hoe mipetrapetraka eny anany eny dia vidiana eny tsisitsisiny eny. Aleo izany mitandrina tsara amin'ny sakafo. Konovariana ny rehetra mbola mitoetra ny valanaretina Covid-19. Maro ihany koa ireo aretina mitovy seho aminy. Tsy misy afa-tsy ny fanantonana mpitsabo ihany anefa no tsara sy mety indrindra. Entana ny rehetra anaja ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pitiovana samihafa indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Hialana ny fitangorongoronana, ajaina ny elanelana, anaovana ny arovava indrindra iroso amin'ny fanaovam-bakisiny.
pejy ny fanatanjahantena ao anatin'ny fanomanana ny fiatrehana ny lalao nosy ny taranja karate do malagasy amin'izao fotoana izao vitany herinandro teo ny fampivondrona ireo mpikatroka 30 menada ary toy ny volana janoary ho avy io izany fanampanazavana eo amin'ny sariny toky Ramarola. Vitany farany herinandro rehefa naharitra herinandro ny fampivondronana nasionaly ireo mpikatroka 30 menada avy amin'ny ligue maro mandrafitra ny fédération ny karate do malagasy na ny FKM tetsy amin'ny ANS Ampeflo. Ireo teo amin'ny skady senior no natomboka tamin'ity andiany ity ka izy ireo indray no ampita ny fahaiza-manao sy ny traikefany any amin'ny faritra misy azy. Tanjona amin'izao fampivondronana izao ny ananan'i Madagasikara ekipa nasionaly izay tsy nisy nanomboka ny taona 1970 no makaty. Fa indrindra anomanana sahady ireo lalao miantry ny taranja karate toy ny Open de Paris izay akaiky indrindra ataony 20 hatramin'ny 13 janoary 2022 avy izao. Eo ihany koa ny lalao nosy aty amin'ny faritra ranomasimbe indiana izay atao eto amintsika amin'ny taona 13 So zany tsika tena mamerina mihitsy hoe manao regroupement dia fantenana ny atleta ary isy regroupement isam-bolana izay atao manerana ny renivohim-paritany isam-bolana zany hoe Tananarivo dia Tomasina Mahajanga Fianaratsoa Tuliara zay no anaovana ny regroupement mandeha ao anatin'izay zany ireo équipe nationale présélectionné rehetra ireo. Ny fantatsika fa ny jeu des îles la réunion no amin'ny karaté zany no ataontsika hoe adversaire atsika matanjatanjaka nefa na dia zany aza mino izay fa ny farafakely 570 isanjato ny médaille dia tokony ho an'ny karaté zao zay no efa manomana ny etrehana an'izany ary io regroupement io ihany koa dia anisan'ilay politika napetraka amin'ny tantanana amin'ny fédération nanomboka tamin'ny 1er octobre. Sakana tsy mampivoatra ny taranja ara-panatanjahantena eto amintsika ny olana anatiny. Misedra izany olana izany ny taranja karate do malagasy raha ny fanazavana. Rehefa ny olona tsy manara-dalàna zany hoe tsy manaiky ny lalàna fototra dia ilay statut sy ny règlement intérieur izay io no mifehanao, io ny constitution. Rehefa ianao tsy manaiky ny fanapahan-kevitra io fa izy ianao hoe andeha hitory andeha hapakatra dia mampalahelo izy satria ilay taranja raha tena tianao tokoa ilay taranja inona moa no tsy hanajahanao ny maro anisa 4 ligue amin'ny 9 ligue eny no nanao ny fifidianana farany teo zao 5 ligue niaraka ato anatin'ity regroupement niaraka tamin'ny championnat national tsy misy intsony zany any aminao ary teo ianao dia no hoe ny international zany hoe ny bloquena mihitsy an'ilay karate malagasy no apetraka hoe ny international zay ihany mbola fatany nahazo fanasana indray zay tany Durban dia nazava ny resaka tany amin'ny UFAC fa vita hatreo isolofo lay filoha teo aloha. Fantatra fa amin'ny volana janoary 2022 avy izao ny fampivondronana faharoa ho ataon'ireto mpikatroka ireto izay mbola atao eto Antananarivo ihany. Fanofaranana androany fankalazana ny fahafolotoana ny joroany CEG Mangatany Arivony Mamo. Folotona ny joroany saingy mbola tsy nahazo W na iray aza avy amin'ny fanjakana izy ireo. Germain Omenjanahary, Mathieu Princy. Mpianatra manodidina ny 3,000 no mianatra eto amin'ity sekoly ity. Mazoto mampianatsanaka ny ray aman-dreny ety saingy tsy rarahiny ny fanjakana. Tamin'ny oktobra 2024 no niforona ny sekolitsika. Mbola nindrana efitrano tao amin'ny EPP tamin'izany satria mbola tsy nahajorotsika. Avy eo nefa no nitombo ny mpianatra. Raha 20 nanomboana azy dia tonga dia efa lasa 530 ny taona manaraka. Tsy maintsy nitady hevitra zany hoe ahoana no anoizandreto zanatsika reto ny fianarana. Za zany dia mba manafatra foana dia mba mianta aminao Andriamatoa chef safy izay misolo tena ny draine fa ataoko dridraningily tompoko satria 10 taona na sekoly an'ity dia efa mangataka foana fa na W ray mbola tsy azonay mihitsy ny hatramin'izay dia mangataka tompoko mba omeo izahay. 10 taona izay no nijoro ny CEG eto Mangatany, commune Arivony Mamo. Efitrano ny EPP no nindramina nampiasaina. Namany olana zaza ambanivohitra io ny solombavam-bahoaka Rodera Kotomanjato ka nanangana ity fotodrafitrasa ity.
Nous tenons à vous remercier d'être parmi nous à célébrer la clôture de notre 10e anniversaire. En troisième lieu, nous adressons nos vifs remerciements également à Monsieur le député Rakout Manzat Rodin, le fondateur de cette infrastructure. Next, I'd like to give honor and thanks special for deputy elected of Arivumamu, who is the first creator and builder this school. Tsy ampy izao, saingy tsy andry fanjakana tsy hainao isika, hoy ny solom-bavambahoaka Rodin Kotomanjato. Tsy mbola ampy reo, tsy ampy anasoavana ny taranaka satria maro izy reo. Zava-dehibe ny nataontsika fa mbola tsy ampy. Mbola tsy ampy satria rehefa nitolonina ty atao reo fahendrendreo zaza mahita andreo ray aman-dreny mampianatra ny zanany. Izy antso ao, tsy izy antso may, izy antso faly. Ahoana ny tsy ampianarako ny zanako mianatra zanako fa saingy indrisy fahasairanana be dehibe. Ieto isorako teo ny tale ho atsika ray aman-dreny tomy eto tsy haiko ny tsy teny fa tsy zavatra natao teto tao fanjakana. Mialatsiny W angatahana tsy misy rano atsaka isotrolo ny mpianatra nangatahako tany di rano oasy zay ny tena namorona zany tany amin'ny taona efatra sy arivo ny fampidirana rano an-tsekoly fa mandraky ty tsy fantatro ny fanjakana fa reo zazo reo misotron-drano eo akaikin'ireo motora eo. Zava-dehibe ny sehatry ny fanabeazana ary isan'ny lahara-pahamehana tamin'ny filomarika Ravalomanana izany mba hananana taranaka vanona sy firenena vanona ka izany no tohizana amin'izao fotoana izao. Tiana ny manambara dia mpanombohan'izao resantsika izao fa izy no angadina nanana sy finahitana izao CEG dia mangatana izao. Izany rehetra zany dia tafiditra tao anatin'ny vina tanjona ary ny eritreritry président Ravalomanana sy ny atokotiko Madagasikara amin'izay le hoe fampidirana mianatra ny ankizy fanabeazana ny ankizy mba hanana fahalalana sy fahendrena. Izay indrindra no antony nahatonga anay solom-bavambahoaka tiko Madagasikara tonga maro na tsy asan'ilay solom-bavambahoaka aza ilay izy dia matsapa izy fa manana didy manoloana n'izay fahasarana an'izay ary indrindrandrindra ny fanindrina tsara ny ahatafita ny taranaka sy ny zaza malagasy dia araky ny teniko hoe mifanojo amin'izay le vina sy ny tanjon'ny tiko Madagasikara amin'ny fampianarana fanabeazana fampitomboana fahalalana ary fahendrena ho an'izay taranaka malagasy izay. Nandritra ity fotoana ity arak'izany no nanolorany solom-bavambahoaka Rodin Kotomanjato ny anjara W ny CEG eto mangatany ity. Ho fidirana n'Andriamanitra fa ho fanomezana fahafampo ihany koa ireo mpankafy sy mpanaraka ny fahitalavitra sy ny mozam-peon'ny NBS. Izy ny fandarana manokana nomena ny anarana hoe Siany Noelinay izay andeha eto amin'ny fahitalavitra sy ny mozam-peon'ny NBS ny alahady 5 Desambra ho avy izao. Fidirana kira andraisana antoko-pira sy mpihira evanjelika maro anjara fanadihadiana eo amin'ny sariny toky Ramarola. Iara idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika amin'ny alahady ho avy izao. Fety ankalazain'ny kristiana rehetra noho ny fahatsiarovana ny anaty rany mpamonjy. Ampianiko anao anatin'ny raha fiderana, fisaorana sy fankalazana ny fahitalavitra MBS mandritra io fotoana io izay nampitondraina ny anarana hoe ny Noelinay. Antoko-pihira, mpihira filazantsara maro no andray anjara amin'izany. Ankoatran'ny Vox Evangélie Vivace sy ny antoko-pihira Anjomaran'osy Vavaka, anafana ny sehatra ihany koa irojony avo sy mialy Rakoto Mamonjy. Nanasa ianareo teto amin'ny MBS dia tsy salasala zay satria voalohany indrindra aloha an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia fanohy manarakaraka izany koa rehefa mbola fitoriana filazantsara ninona zany sehatra anankiray ahafahan'ny ekipa ahafahan'ny mpitory filazantsara rehetra mitory filazantsara dia manao foana izahay dia makasitraka anareo na mesehatra amin'ny fitoriana filazantsara indrindra moa amin'izao andro fety izao dia mirary fety sambatra ho an'ny tsika rehetrarehetra dia faly ihany koa andray anjara atao amin'ny
MPS. Miala rakoto mamonjy faly miarahaba ny mpanaraka ny télévision MPS. Misy fandarana fiderana krismasy mandeha amin'ny alahady 5 Desambra manomboka amin'ny 9 dia manentana antsika rehetrarehetra mba hijery hanaraka an'izany fa tena ho feno herintsika amin'izao andro noely izao. Dia ny afatra krismasy mahereza mandrakariva amin'ny tompo aza miala amin'ny Jesosy Kristy fa tsisy mahavita ny fiainantsika afa-tsy izy irery ihany dia mihitsika fa mbola hoe iova daholo izao zavatra rehetrarehetra izao. Ny rariana mba ho krismasy fanavaozana, ho krismasy fiavaozana dia ho krismasy fihavanana. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra ankalazana izany krismasy izany amin'ny mpifaliana amin'ny fiadanana ho voninahitr'Andriamanitra. Ny fihevitranseko tsy takatriny sanko kara iara samiako ianao foana milako fitantananao tseko tsy takatriny sanko kara iara samiako ianao foana milako. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany mbola tsy afabela amin'ny valanetina Covid-19 ny any Chine amin'izao fotoana izao. Mitombotra ny isan'ireo olona mitondra ity valanaretina ity any an-toerana araka ny vaovao efa tsy maraka intsony ihany koa ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana andraisan'ireo marary sy ny asiana ireo razana. Mialirary nombana sy toky ramarola. Taoriana magnanana tamika ny politika ny ohatra Covid tany Chine tamin'ny voalohandohan'ny volana Desambra teo. Niakatra ny isan'ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Raha tsy voafaritra mazava ny isan'ny olona tratra ny valanaretina tao amin'ity firenena ity tamin'ny fiafaran'ny fotoana nanaovana ny fitiliana. Anarivony amin'izao fotoana izao ny fijoroana vavolombelona any amin'ireo tambajotran sosialy, eny anivon'ny hopitaly sy eny amin'ireo ivon-toerana fikarakarana razana izay efa tsy maraka intsony. Araka ny loharanom-baovao, ny famelana malalaka ilay variant Omicron hivezivezy no nitarika fiparitahana sy vidangana isan'ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19 any Chine. Na dia eo aza ny zava-misy izay tsy afaka hialana mihitsy aloha hatreto nandray fanapahan-kevitra ny ampitsahatra ny amin'ny tsy maintsy hanaovan'ireo mponina fitiliana isak'ondroa na 3 andro ireo manam-pahefana any an-toerana. Mila miaina miaraka amin'ny virus io ny rehetra ho ny fanamafisana. Ny renivohitra ao Beijing izay ahitana mponina 20 tapitrisa no vomafy sy ahitana tranga betsaka indrindra amin'ny fiparitahana ity valanaretina ity araka ny loharanom-baovao hatrany. Na ny Prime Ministra lefitra ny toerana azy dia niaiky amin'ny fiazakazahany ny fitombon'isa. Misy amin'ireo orinasa rano voalaza no nitatitra fa nisy 10 isanjato ireo mpiasa ao aminy dia tratrany ity valanaretina ity avokoa. Manoloana ny fianaka ny Covid-19 izay dia misy amin'ireo fianarana ao an-tanan-dehibe toy ny Shanghai indray no miverina mampiatra ilay fampianarana ampitain-davitra nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Ankoatra ireo ankizy, ahina mafy indray ny toe-pahasalaman'ireo olona efa nahazo taona, indrindra fa ireo izay mbola tsy vita vaksiny ao amin'ity firenena ity. Raha ny fantatra mantsy dia ny 700 ireo olona mahery ny 20 taona ihany no vita izay vaksiny izay any Chine any. Tapitiany fampalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy. Mangasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny ny fandarana ahoana marina Global News toy ny mahazatra no arahinao aoriana izao fampalalam-baovao izao amin'ny sivoralina. Isy ny fandarana iarana amin'ny Andriamatoa sy teny Andriana Soloneko iresaka momba ny raharam-pirenena ankehitriny izay anasananao anaraka izany. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Crocodile Dent des Trois kosa no atolotry ny fahitalavitry ny MBS aminao amin'ity alina ity ny sampana fampalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny raharam-pitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko.